dia amin'ny fifiriana lehibe indray lasana babalala miona amintsika amin'izao fotoanany izao fa lehibe indray ny tena fa miona aminao eto andrano anatin'izao fandarantsika vavaka fiambena izay rano amin'ny fandarana andramoka izao ny Aki radio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary ny groupe izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro manontotosan'izao fandarana izao dia fiadanana tompony eo amintsika tsirairay avy matoky sy mino fa salama tsara dolo indray tsika rehetrarehetra ary matoky koa fa ifampahiretrika kana ohatra hoe misy tsy fahasalamana ny anatinao any mety misy fahakivikivina ny anatinao any dia mbola matoky sy mino koa fa mbola ifampahiretrika amin'ity androany ity raha lasana bavimalala maretatra amin'ny farany fa mety ao anatin'izao fandarana izao ahitanao mibitsiky ny fanahy masina ahafahanao mahita ny mety lalakombana sy lalakivoana raha mandalo lalatsarotra sy lalamaizina ny fiainanao amin'izao fotoana izao ka dia tahin'ny tompo dia maharitatra amin'ny farany raha anao voatonga dia tena hoe tsy kisendrasendra koa ny natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao ary dia mahareta ny adiny iray sasany eo tsika niaraka eto eno hira, eno vavaka, eno toriteny, eno famirapilarana toriteny vavaka ao amin'ny firenena ihany koa dia faly izay mahita anao eto faly koa izay miaraka aminao dia ny fampiaraka amintsika eto indray dia arabaina manokana ny ranabavitsika ranabavy saondra niditra voalohany teto androany dia tsofina rano aminaran'i Jesosy ianao ranabavy saondra ho tahaka ny tantanan'Andriamanitra ny zanak'Israely niala avy tany Egypta ny tantanan'Andriamanitra ny fiainanao dia tena hoe tsy ala eo anoloanao mandrakariva ny andro afo sy ny andro rahoana na andro na alina dia tarihan'Andriamanitra hatrany ianao dia izy tantanao amin'ny tanany mahery amin'ny sandriny mahery sy ny sandriny makaka ny tantany anao amin'izay rehetra alehanao dia ny tompo ranabavy Lina karaka azy tao Rodine dia Naël Claude Ravelorso Marijo Sondola Célina Rosemina Kodanela Eliana Lazanaso Sylvie Mami dia ao ihany koa i Lantonirina Mampionina ve sa izy io mialatsiny fa misy tsitako kely efa ratsiratsy maso koa ao manve za zany Lantonina Mampionina Mami dia Marie Hortensine dia Tongasoa Koda Léonie Zamina Kamaradin'i Jesosy Razana Monika Tongasoa ny anao Ensoa Tahin'i Jesosy Marie Hortensine efa teneniko teo Erika Anatra Tongasoa izy ny ataorina ny Erika Anatra io Marijo dia Nambintso Makrina Tahin'i Jesosy Eliza Tsiala Erika Anatra Tongasoa Loni Ralonirina Tahin'i Jesosy Erika Raka Berthe Sava Fontaine Rémy Aimé Manambotsoa Tahin'i Jesosy daholo Kadaka Malala Zisisorina ranabavy saondra Tsirambaramiel Nainteny Gasy Fontaine Rémy ranabavy lalahy no ambadika izany mesazy izany Soameva tahin'ny tompo nareo mivady kely ao i Fontaine Rémy izany teneniko izany fa tahin'ny tompo ihany koa nefa ny Soameva mivady ao Felana Rakoto Ando Andry tahin'i Jesosy isika mianakavy faly dia faly mahita anareo dia marita daholo hatramin'ny farany isika tsirairay avy tsisy moa fandarantsika maly no ny antony manokana
misy izy androany isaolana Jesosy dia samia mahatratra amin'ny farinany isika mianakavy raha lasana vavy malala. Miloha zatra izy andreo tsika hivavaka amin'ny ndraiky fotoana ampelantanan'Andriamanitra. Ka androany dia nanavavitsika Bartel any Moramanga any Madagasikara no hivavaka fanomboana amin'ity androany ity. Tiana rakoto arzaka aloha tahiny Jesosy irika ihany koa tahiny tompo io nanavavy Bartel mpapatafiditra hivavaka ho an'ny fandarana izy mipetraka fotoana ampelantanan'Andriamanitra ka andao ary ampandrosoantsika izy. Tahiny tompo nanavavy Bartel hanao ny fitenenana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy sika rehetra izay tonga eto. Hiara hivavaka ary sika amin'izao vavaka fanomboana ny vavaka fiambenana izao. Ry Jehovah Rainay Masina indrindro, indreto izahay tafavory eto indray, manoloana anao tonga hisaotra sy hideranao ary hihaino ny teninao masina. Misaotra Tompo, fa tsy ny herinay no ahafahanay mivory manoloana anao eto, fa avy aminao famindram-ponao noho ny fitiavanao lehibe indrindra. Jehovah malalo, mideranao sy mankalaza anao noho ny herinao masina izahay. Ianao ny tompony hery sy fahefana, ary tsy misy hery afaka mitsangana manoloana ny herinao Jehovah. Tompo-pahefana manontolo ianao amin'ny fiainanay hatreto an-tany ka hatrany an-danitra. Tompony famelana koa ianao, ko mangataka famelana aminao izahay amin'izay rehetra nataonay tsy nety ka nampalahelo anao, na tamin'ny zavatra nataon'ny masonay, ny sofinay, ny vavanay, eny fa hatrany ny fonay lalina aza Tompo ka nahadiso anay teo anatrehanao, dia mangataka famindram-po sy famelan-keloka avy aminao izahay raha nampalahelo anao izay rehetra nataonay. Apetrakay aminao ary Tompo izao fotoana izao, sy izay rehetra mandray anjara eto, hitondra ny teninao masina, mba tsy ho voahelingeliny devoly sy satana. Arovo ny connexion rehetra sy ny fitaovana rehetra ampiasainay amin'izao fandarana izao. Midira ny sehatra mihitsy ianao Jesosy amin'ny fiarovana izao fotoana izao. Tahio koa ireo namanay izay mbola eny an-dalana hamonjy izao fotoana izao, mba ho tonga soamantsara izy ireny, ko ny devoly satana rehetra izay mitady hanelingelina izao fotoana izao dia didinay amin'ny anaranao masina Jesosy, tsy anankely sy anam-pahefana. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta no nanandratana izany vavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranam-bavatsika Bartel isika talata izay vavaka matsiro izay noentiny tamintsika teto izay tamin'ity androany ity. Milohan'ny zavatra rehetra aloha dia miarahaba antsika rehetrarehetra izay vao niditra faly ray eritovo izako Ralamija Miel Tojo Alain izay dao niditra ny lehilahy Rahalahy Alain Asan'ny Apôstôly Mianavavy Mihaja i Marijô i Darose Mina. Alleluia, tahiny tompo daholo sika rehetrarehetra dia tonga soa daholo dia maharetatra amin'ny farany. Alleluia. Izay koa moa androany dia faly be mihitsy izay mianakavy kely indrindra fa izay mivady mba miaraka aminareo mankalaza izany atao hoe fa 17 taona ny soratra ny fisoratam-panambadiany amin'ny vady tamin'ity androany ity. Izany hoe rapitso moa izany fa rapitso moa tsika tsy hifantoka amin'izany fa hifantoka amin'ny sabata, fa androany mba faly izay milaza mizara aminareo fa 17 taona rapitso ny soratra fotoana ny soratany amin'ny vady fisoratam-panambadiana tao Madagasikara tao.
asiana sary kely mba zaraina amintsika rehetra zany ny fanatanterahana ny sonia. Aleloia. Reo izay roa kely 17 taona lasa fa mizara sary kely amintsika efa zareko anaty contre-temps moa zany fa mba zareko amintsika ihany koa. Mbola kelikely tsaratsara zay tamin'izany tady peratry madamo Mampionina dia nahita an'ilay peratra somatsara dia fatorana tamin'ny peratra amin'izay aleloia. Dia nanao sinizo ity an'ny rady foana amin'izay dia io rady fa nahazo satroka penjy. Reo izay roa kely tao amin'ny firaisana fahatelo dia mbola velona nisy peratra ihany fa mbola tsy afa-po. Dia io miala ao amin'ny tranon-drazana, ao amin'ny trano naterahako ao Ankady vato. Dia io koa Mampionina miala ao amin'ny trano ndray aman-dreniny. Reo izay efatra menada, ity ny pikabariko, ity ny pikabary avy any amin'ny Mampionina, mety misy fantatrareo angamba ireny tarehan'olona ireny. Ny reniko, ny renin'ny Mampionina dia izay mivady, mbola lavalava volo tamin'izany fotoana, takany tsy ho faty. Dia fimezana moa tsy maintsy nandeha any tao anaty fety tao. Inga tsara oby meran'ny firaisana fahatelo tamin'izany andro, manapatrapatra tsara amin'ny tokantrano. Dia natao ny sonifa dia miara-dalana, ny bizomamy moa tsy azo adino. Aleloia. Nitehaka mihitsy tamin'ny pikabary teto fa nanao teny mahafinaritra izy, nanao zenety mihitsy izy. Rehetra izay nitolorana ny bokim-pianakaviana ho fihainoana zaza efatra. Aleloia. Pazo maromaro ihany fa efatra ihany aloha no pazo nampiasaina. Dia nitantaraina leto eo ny droit izy ny tokony ho atao. Sonian'ny vavolombelona, anabaviko dia rahavaviny Mampionina. Dia io miandry amin'ny Mampionina hivoaka satria mbola soloan'ny olona vehivavy hafa aloha. Dia efa manomboka vinivinitra ihany aho hoe fahaiza ihany ilay tena izy. Dia tsy lahitra koa moa tamin'ny miaraka tamin'ny satroka penjy, madama sy ny poketra. Hiditra tao amin'ny firaisana. Izy no raiko, izy no papako, izy no mamako, samy efa maty. Zokin'ny Mampionina Lamatoa, maman'ny Mampionina efa maty ihany koa. Izay zany ny amin'iny fa dia sitrapon'i Jesosy raha mbola samy velon'aina somatsara dia amin'ny herin'ny androany indray dia andefasana sary mariazina eo satria herinandro tao aorian'ny soratra nataonay no fanatanterahana mariazina ny 27 ny volana oktobra. Izany hoe cadeau be, cadeau d'anniversaire be ako mihitsy satria 30 oktobra ny anniversaire dia ray andro milohan'ny anniversaire no nanatanterahana ny mariazy tamin'izany fotoana. Ka dia faly izay miara-misara aminareo an'izany sary izany. Sotra reo fiarabanana, misy fiarabananareo ato mamy be daholo. Sotra ny Erika, Berta, sotra ny rehetra tamin'ny Viraretsoa. Aleloia. Nadinika kely zoko Mampionina taloha, nadinika mbola nadinika noho io ary izy. Efa avy nampahirizina ny sakafo izy tamin'ny iro mamifa. Mbola kely noho io izy tamin'ny voaniony izay tena pitsana kely mihitsy. Tsy nety nihinan-kanina ireny taloha fa nomena fanafody mampiriminan-kanina dia mba lasa ohatrin'iny. Aleloia. Sotra betsaka anareo tamin'ny teny mamy dia Andriamanitra manankiram-pahasoavana ny hamaly fitianareo. Izay no ela fa hiditra amin'ny hira amin'izay tsika ndosika no hira dia hiditra amin'ny teny Andriamanitra. Raha tsika araka amin'ny hira nabavintsika felana rakoto ao anatin'ny toriteny. Aleloia. Dia
sofanisy ampahany amin'ny sary ihany moa rehefa zay dia olona tena pakasary be mihitsy zay taloha dia feno ny sary fa ampahany ihany reny nitsongaina reny. Eny ary zay no ela fa andotsika hiditra amin'ny hira dia anaty ty maka toerana tsara nareo maka baiboly fa erika ana ry tena tsara tare za ve le tsara taresa mampiona le tiana tenenina mba sy menarana le raha dia le tsara taresa mampiona andao atsika imiry hira ao amin'ny firana fanampiny eto amin'ny akiradio no ataontsika andao ary entoritentsika ao aorianan'izany tahiny tompo daholo isika menakavy lahasarytsika.
Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra zany hira mahafinaritra be zany hitra amin'ny ten'Andriamanitra avy hatrany ary tsika. Iaraka amin'ny ranabavitsika felana rakoto izy nitondra elaela moa tsika tsy nainana azy teto. Androany izy entsika indray alleloia. Dia isaorana azy mialoha ny ten'Andriamanitra izay hoentiny amintsika eto androany Alleluia. Aizoko felana rakoto. Tawary. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika. So izahatra kely mahita tsara ve nareo? Mizatra kely tsy milamina aty aminay aty. Saika raha maheno tsara nareo dia tsara. Maheno tsara ve nareo? Mahare tsara ozy izy lina. Mahafinaritra mitandreo zao dia mamaly ohatrany satria amin'izay zao dia fantatry hoe mety fa ty amiko aty aloha misy somary tsy mety kely. Mahita sady maheno tsara. Misaotra betsaka anareo. Andao ary avy hatrany tsika dia hitra amin'ny ten'Andriamanitra. Tainy tompo ary ranabavy fianarakoto anao avy hatrany ny fitenenana. Tainy tompo pasitera dia fanaravatsika rehetra indray hatratr'izao alina izao dia raisiko fahasoavana lehibe ho andray ry havana no mitondra ny ten'Andriamanitra ho amintsika amin'ity alina ity. Izany ten'Andriamanitra izany dia hitantsika ao amin'ny Luka 19 andininy 12 ka hatramin'ny 15 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry eny ambony, fanoharana nataony Jesosy. Koa izao no hevitry ny fanoharana, ny vody ten'Andriamanitra. Ireo teny amoron-dalana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisitra ny teny ao am-pony. Fandrao iny izy ka ho vonjena. Ireo teny ambony vatolampy dia izay mandre sady mandray ny teny amin'ny hafaliana, nefa tsy manapaka ireo. Fa mino vetivety ihany, ko amin'izay andro sehon'ny fakapanahy dia miemotra izy. Ireo teny amin'ny tsiro dia izay mandre, fa noho ny mandeha izy dia voagejan'ny fiahiahina sy ny harena ary ny fahafinaretan'izao fiainan'izao ka tsy mahavanimbo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara, dia mitany azy ka mamoha amin'ny faharetany. Amena. Ry havana, zan'Andriamanitra toetintsika eto amin'ity ten'Andriamanitra ity. Ndao tsika mijery nefa tsy mahita, na miaino nefa tsy mahafantatra. Ry havana, mila mamaky fenony amin'ity fanoharana momba ny mpamafy ity sika, satria eto dia fanazavana ilay fanoharana nataon'ny tompo izay entiny manazava ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, ampifantariny ny mpanaraka azy. Vahoaka marobe tokoa mantsy ny tonga ny rohatra hiaino azy. Fanoharana no netiny napita afatra, linany amin'ny hevidrano fanoharana izany ireo mpianany ry havana. Dia ino izy fa manazava ny voady ten'Andriamanitra. Ary izay namafazana kosa dia maneho ny endriky ny fon'ny olona izay miaino. Noho izany ry havana dia fo manahoana moa no fotsika manoloana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mamaky tsara ity fanoharana ity tsika dia mahita ny fanazavan'ny tompo azy tsika, dia ahita ireto karazan-javatra efatra ireto izay tsy hafa fa tena kisary ny fon'ny zanak'olombelona avokoa.
Raisitsika ara ny hoe ao amoron-dalana, ny vatolampy, ny tsilo ary ny tany tsara. Ny tompo ihany no manome fanazavana amin'izany ry havana. Voalohany ara, ny teny amoron-dalana dia izay maheno ihany. Kanjo avy ny devoly ka manaisitra ny teny tao am-pony, sao mino izy ka ho voavonjy. Ny teny ambony vatolampy indray kosa ry havana dia izay maheno sady mandray ny teny akafaliana nefa tsy mandatsaka lalina izany ao aminy. Mba mino vetivety ihany izy, kanjo miembotra amin'ny fotoana fitsapana sy ny fizaham-toetra. Ny tany amin'ny tsilo indray ry havana dia izay maheno ihany koa, kanjo eny andalam-pivanianana eny voageja ny aia sy ny arena ary ny fafinaretan'ny fiainana mandalo ka tsy mahavanimbo. Ary ny farany dia izay teny amin'ny tany tsara ka naniry tsara dia nanome vokatra tsara ihany koa. Ry havana, mba tarafo amin'izany fanazavana izany hoe iza amin'ireo no mety ho temponao izay miaino sy milaza fa ho mandray ny tenin'Andriamanitra. Tena zan'Andriamanitra toetra tsika ry havana, satria matetika tsika miaino ihany nefa tsy mahafantatra, na mijery ihany nefa tsy mahita. Koa fomba nahoana ny fontsika miaino sy mandray izany tenin'Andriamanitra izany ry havana? Sao dia ilay mpeno mora manadio tsika ka vao miala ao am-piangonana na ao am-pototony tambazotra tserasera itony dia adino izay noraisina teo. Sao mba mandray ihany tsika fa vao mandalo fizahan-toetra dia ketraka, miravoravo tanana ary kivy. Na koa sao voasariky ny fahihina sy ny fafinaretan'izao tontolo izao ka niala tamin'izay nambaran'ny tompo ry havana. Samba afaka mivelona sy misiakina ao amin'ny fiainantsika ihany ve ny tenin'Andriamanitra ry havana? Anjarantsika tsirairay avy ry havana no mandiny tena arak'izay voalazako teo, mamatatra ny temponao manoloana izany tenin'Andriamanitra izany. Vokatra manahoana moa no avitsika manoloana ny tenin'Andriamanitra ry havana? Rehefa mamaky ny filazantsara hafa sika dia ahita fa misy vokatra samihafa ilay nafafy teny amin'ny tany tsara. Ao ny namoa avy 30 eny, ny sasany avy 70 eny, ary ny sasany avy 100 eny. Izany hoe tena rabaky teny mihitsy ilay faminaniana Isaia manao hoe fa toy ny ranomorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa navotony tany ka nampaniry sy nampavokatra azy, mba hahatonga voa ho an'ny mpamafy sy hanina ho an'ny mpihinana. Dia ho takizany ny teny izay aloky ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa matateraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Izay raisan'izy rehetra ireo dia ry havana dia izy mitondra vokatra isan-karazany samihafa. Vokatra manahoana ary no azontsika manoloana ny tenin'Andriamanitra, izay ilay fanontaniana napetrakintsika teo ambony. Raha lazaina amin'ny fiteny hafa izany dia izao: mba nisy akony teo amin'ny fiainantsika ve na teo amin'ny fiainanao ny tenin'ny soratra masina henonao ry havana, izay norenesinao nanotirana tamintsika tamin'ny fotoana rehetra rehetra. Samy nahare tenin'Andriamanitra tsika ry havana, na tamin'ny toerana samihafa, na tamin'ny fotoana samihafa, na tamin'ny aton-javatra samihafa. Fa izao mba mitondra inona teo amin'ny fiainantsika ary izany tenin'Andriamanitra izany. Nampibebaka anao ve? Nampitombo finoana ve? Nampahery ve? Nanova fo ve? Nanitsy ve izany tenin'Andriamanitra izany? Nitaiza ve izany tenin'Andriamanitra izany? Nampianatra ve? Nandresy lahatra ve? Nanomana anao tonga mpanompon'Andriamanitra ve? Nanetsika anao mba hanolo tena ao an'Andriamanitra ve? Sy ny sisa maro izay tsy voatanisaka eto ry havana. Feandry havana dia izao.
Averiketo ilay soratry Paoly ho an'ny Timoty manao hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa ko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitazana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa rehetra. Dia anjaranao ary havana no mieritreritra izay tenin'Andriamanitra na nolazaiko taminao teo hoe ianao mieritreritra hoe iza tamin'ireny ianao dia amboary ny fonao andray izany tenin'Andriamanitra izany dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany Amen. Alleluia. Sohatra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny toriteny izay nentiny zokintsika felana rakoto fa mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa ny mihaino ny teny izay noentiny. Halleluia. Mankasitraka indrindra zoko felana rakoto Andriamanitra manankirepasoavina amary fitianao amin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia mifanatera amin'ny ankonanao raha nabary felana rakoto dia faly hitanao indray amin'ny herin'ny ray volana mahery amin'ny anjaranao manaraka misaotra betsaka arabaina izay mbola tsy narabeko teo Terila Albenja mbola tsy narabeko teo Razana Monika tonga soa izay ngamba mbola tsy voarabako teo Alleluia. Zay daholo ngamba n'olo malala seno tahiny Jesosy ihany koa Andrina Suizelle tonga soa Jonatana tahiny Jesosy Razana soa Sylvie dia misaotra nareo amin'ny firalitsoa amin'ny teny mamy zay nareo mankasitraka indrindra. Misaotra nareo koa fankasitrahana izay ataonareo amin'ireto mpandray anjarantsika reto fa amin'ny alalan'ireny fankasitrahana ataonareo dia mampahery andry zareo tokoa ary mampitombo azy ireo. Alleluia. Luka 9:9 andininy 12 hatramin'ny 15 no vakeny zoko felana rakoto. Fa za kosa makaliza ataoko manomboka amin'ny andininy 4. Luka 9:9 andininy 4 ka hatramin'ny 12 mihitsy no vakiako amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka ny angona ka nanantona azy ny olona tamin'ny isa-tanàna dia nao fanoharana izy. Nivoaka ny mpamafy hamafy ny voa ary raha mamafy izy ny sasany dia voafafy teny amoron-dalana ka voahitsakitsaka ary dia lanin'ny voromanidina ary ny sasany dia voafafy teny ambonin'ny vatolampy ary raha vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando ary zany dia voafafy teny amin'ny tsilo ary tsilo niara naniry taminy ka nangeja azy ary sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoza ato eny ary rehefa nilaza zany izy dia niantso hoe izay manatsofona hoeto mihaino aoka izy hiaino. Alleluia. Inona tokoa ary dikan'izany fanoharana izany? Jesosy rehefa miteny zavatra dia misy dikany daholo. Mpianatra efa zatra zany ary mpianatra to dia manontany hoe inona ny dikan'izany Jesosy? Inona ny hevitra zany teny zany? Dia hoy izy, ianareo ny navela lalàna zava-miafy ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny olo-kafa dia fanoharana no atao mba hijery izy fa tsy hahita ary hare fa tsy hafantatra. Misy olona zany maheno ny zavatra teny Jesosy tsisy nafantany ohatrany isany mbola le James Bond 00 00 tena hoe film mampimeny le il n'a peur de rien ozy izy dia inona koa dia hoe il ne comprend rien. Zany hoe tsisy misy olona tena tsisy ninona azony zary izay teny an'izao miaraka eny fotsiny izy fa tsisy ninona fantany. Fa mpianatra tsy avelan'i Jesosy tsy hahalala ary tsika dia tsy avelan'i Jesosy tsy hahalala fa mpahalalàn'i Jesosy. Ny ten'Andriamanitra hoe zao ary ny hevitry ny fanoharana ozy izy. 9:12 ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Teny ny mpamafy
dia ny fanahy masina. Ny mpamafy dia ny fanahy masina. Ary ny mpamafy mamafy dia ny mpitory-teny ihany koa mamafy amin'ny alalan'ny tolosaina ny fanahy masina. Ary iza no hamafazana? Iza ny tany? Isika rehetrarehetra ny tany. Isika rehetra ny tany, ny fotsika no tany hamafazana. Ny teny amoron-dalana dia izay mandre nefa avy ny devoly ka manaisotra le teo am-pony. Fandrao iny izy ka vonjena. Ny teny ambonin'ny vatolampy dia izay mandre sady mandre ny teny amin'ny hafaliana nefa tsy manapaky ireo fa mino vetivety ihany ko amin'izay andro iseho ny fakapanahy dia mihemotra izy. Ireo teny amin'ny tsilo izay dia izay mandre nefa noho ny nandeha izy dia voageja amin'ny fiahiahina sy ny arena ary ny fahafinaretan'izao fiaina izao ka tsy mahavanim-bo. Fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre amin'ny teny, mandre ny teny amin'ny fo sady marina ny tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Alleloia. Amen. Tsy misy olona mampirehitra jiro ka manarina azy mametraka azy ambanin'ny farafara fa ataony amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitany izay miditra ny mazava. Fa tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Koa-tandreo amin'ny fiainonareo fa izay manana dia omena, andrey tsy manana kosa dia izay ataony ho ananany aza dia alaina aminy. Io teny io mazavazava kokoa ihany koa izy any amin'ny Matio, matotoko 7:10. Matotoko 7:10 andin'ny fa 20 ka hatramin'ny fa 13 le fanazavana. Hoy ny ten'Andriamanitra, matotoko 7:10 andin'ny fa 20 koa vakizitsika. Koa amin'izany dia enoinareo fanoharana ny amin'ny mpamafy. Raha misy mandre ny tenin'ny fanjakana fa tsy mahalala dia avy ilay ratsy ka manaisotra izay nafafi-tao-am-pony. Dia izany ilay nafafi-teny amoron-dalana. Fa ny nafafi-teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandre ny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny ao izy. Fa maharitra vetivety foana ka raha avy ny fahoriana na fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohana izy. Ary ilay nafafi-teny amin'ny tsilo dia nandre ny teny ary fiahiahina izao fiainana izao sy mifitaky ny arena mangeja ny teny dia tsy namoa izy. Fa ilay nafafi-teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny ka mahalala dia izy mamoa ka vokatra, ny sasany avy 100 eny, sasany avy 80 eny ary ny sasany avy 30 eny. Alleloia. Raha manazava Jesosy ery amin'ilay matotoko fa 13 tadidiko mihitsy ny toro-teny ity fa toriko tany amin'ny Batisa, nisy foana toro-teny tany ambanivohitra be tany dia nity no nataoko toro-teny tamin'ny olona atao Batisa tamin'izay fotoana izay. Taiza ilay toerana? Tany Ambodanerana. Any Ambodanerana. Iza mahalala any Ambodanerana zao dia misy olona avy any Ambodanerana eto. Manao misy Batisa natao tany Ambodanerana tamin'izany dia izany anjarako no nitoro-teny tamin'izany. Olay matotoko fa 13 vakitsika anay dia ny fahatelo. Laza zavatra maro tao misy ka nofanarana izy. Indro ny voaka ny mpamafy mba hamafy. Ary namafy izy sasa dia ho fafy teny amoron-dalana dia avy vonona ka nandany azy. Sasa dia ho fafy teny ambonin'ny tany marivo ambony vatolana dia nalaky ny trebony reny satria tsy nisy tany lalina. Rehefa miposaka amin'ny masoandro dia nalazo reny. Ary satria tsy nanapaky izy dia maty. Ny sasany dia ho fafy teny amin'ny tsilo, ny tsilo naniry ka nangeja azy. Ny sasany dia ho fafy teny amin'ny tany tsara dia namoa, ny sasany avy 100 eny, ny sasany avy 80 eny, ny sasany avy 30 eny izay manatsofina aoka izy iaino. Izao zany ity tantara ity. Ny voaka ny mpamafy. Alleluia. Ny mpamafy dia mitondra vo mba ho afafy. Tsy misy mihitsy ny mpamafy andeha voaka dia anarin'ny voany. Fa ny vo izay ho afafiny dia antenainy hitondra vokatra avokoa. Sasa rehefa nahita olona hoe andeha mba hamafimafy eny amin'ny arabe eny mba te hanarinary vokatra masom-boly dia aririna fotsiny eny ny masom-boly. Manana tanjona izy amin'ireo vokatra izay nentin'ny voaka ny trano. Ny voaka ny mpamafy mba hamafy. Tsy hoe voaka ny mpamafy mba hanary na ny voaka ny mpamafy mba hanipinipy fotsiny. Fa ny tanjona ny mpamafy io nisy tanjona ara-tany tena mazava dia ny mba hamafy
dia amo. Ny tena marina ny zara efatra ny vokatra ny reto vozaina fafy. Ny tanjona dia mba tokony hoe ny vo 100 isan-jato dia le tany amin'ny tany tsara. Andriamanitra rehefa mandefa ny teniny dia tiany ho tanteraka amin'ny olona izy, tiany hamohany ampon'ny olona tsirairay avy. Any mahatonga antsika hitsaky mivavaka, mba tonga ao am-bavaka foana rehefa mivavaka hoe mba tsy ho tsaingohan'ny devoly. Io toriteny toriana amintsika io dia aza tadidinareo fa ny devoly te hitsaingoka an'io. Dia misy fotoana andalana ho any aminareo ilay teny dia tsaingohan'ny devoly eny an-dalana dia tsy tonga eny aminareo kory ilay izy, tsy tonga ety amintsika kory ilay izy. Mivoaka ny mpamafy miaraka amina faniriana hitondra matolo mamafy dia manana tena vokatra mihoatra ny olona hafafy, fa tsy marina zany. Raha mamafy akotry ray kapoaka isika dia mety mijinja vary ray gony, fa tsy hoe mamafy ray kapoaka ianao dia fefa kapoaka ny vokatra hiakatra, tsy aleo ilay kapoaka teo ihany nohanina. Fa ny tanjona raha mamafy ray gony ianao dia mahazo ray tanimbary. Zay ilay izy zay ve marina? Rehefa mamafy ianao dia misy vokatra indrasanao ambadik'izay. Dia lasa ny mpamafy miaraka amina tanjona anankiray dia nitondra vokatra. Saingy indrisy tsy nitovy ny lalana nalehan'ireo vokatra ao. Ny apa-efatra voalohany, zara efatra mazava reto vo reto, ray gony zany netiny, ny zara efatra mazava, ny vo apa-efatra voalohany, taiza ilay izy ny lasa? Voafafy teny an-dalana, teny amoron-dalana. Ary amin'ilay loka teo voalaza fa voahitsakitsaka aloha ilay izy, dia avy eo no hohanin'ny vorona. Ka raha eny amin'ny lalam-be tokoa nge ny voafafy ilay izy ryavana, voadakadaka sy voahitsakitsaky ny olona fotsiny. Naray mahakivy re mitory teny amoron-dalana ireo, fa teny anko anareo zay rehefa dia olona mitory teny amoron-dalana taloha. Fa indraindray mahatsiaro reraka any ianao mitory teny amoron-dalana, misy olona mandalo fotsiny, ohatrany tsy misy ianao, lasana mba malala dia milay zany, lasana mba malala ny olona mijery frito. Misy olona zay rehefa mitory teny taloha dia hitanao hoe misy olona ohatrany te eny fa menatra ite dia mody mijery frito akaiky izy, frito efa hita isan'andro, mijerena ny tanany, jerena ny tongony, mody miondrika. Nefa ilay toriteny ihany ny en'olo sady mihaino toriteny ihany. Ny teny mivarotra fifizany ataonao, lasopy sady mbola mizatra eloko dia mihaino toriteny. Ny sasany mandalo fotsiny ohatrany hoe tsy misy. Misy fotoana ianao reraka, mandreraka amin'ny toriteny amoron-dalana io miogaoka. Raha nareo mahita ana taloha rehefa mitoriteny taloha dia mitabataba be mihitsy mitoriteny atao Facebook eto. Ny antony mbola zatra le nitabataba be mitoriteny any amoron-dalana eny Akalamanjana. Dia manontany teny ianao indray andro nitoriteny tany amin'ny tsenany inona moa misy tanàna zay ilay Tsiromandidy any, inona moa raha Faliray Ritovy ilay any aminareo iny, raha ao Faliray Ritovy any ohatrany Havanana angamba raha Faliray Ritovy raha tsy diso ahako, any amin'ny tanànan'ireny raharaha Faliray Ritovy dia teo an-tsena fa mitory. Fa eo am-panaovana toriteny ianao misy olona mamo ireny, rehefa tsena moa ny ambanivohitra dia misy ilay mamo ireny foana. Dia izaho mitoriteny eo voan'ny voatsena dia mamo koa mampime eo alohako eo. Any Mahasolo, toriteny tany Mahasolo zay tamin'izay, misaotra mampionona any Mahasolo any faritra Tsiromandidy any. Toriteny lasana mampalala. Dia ilay mamo koa manao kidaladala eo alohako eo, dia ny olona mitodika any an'ilay mamo daholo dia meme. Tsara efa manovokovoka. Dia ilay toriteny nefa, ilay toriteny ihany iny no triko tao izay dia adidiko mihitsy ilay nandroso ny alehibe Davida satria Jehovah no momba azy. Zareo mba nanomana, ilay toriteny mba nomanina mihitsy vao mialana Antananarivo dia efa manomana hoe zao ny toriteniko androany tena kikika tena hoe tena isy olona voakasa.
Efa nisy vorona piaza be tonga teo mamy mihitsy le vorona. Masana mamy malala! Dia le mamy manao daladala eo masony eo. Dia averiny io zazy zay fihetsiko. Asana mamy malala! Asana mamy malala! Dia ny olona mitodika ny aminy. Todika ny aminy dia za tsisy ny eno. No dia avy eo tsy hitako tsisy na olona ray ary mba niteny raharahara ana paster mba teresaka. Eny misy ihany aloha vitsy fa tsy ohatry ny isan'andro. Hitanareo ny havana be dia be ny tenin'Andriamanitra lasa ny vorona-piasa. Toriteny firy havana mandeha eto amin'ity zao tontolo zao ity any an-dalambe andry. Zay moa dia mahita an'izany mihitsy rehefa mpitori-teny any Akalamanjana taloha. Fa tena renao mihitsy very fotsiny ilay toriteny omaninao. Ohatry hoe tena rasay zary ilay izy. Dia nendray reny tady tongany amin'ilay olona ihany. Fa vao tady tongany aminy dia fa tsaingohan'ny devoly. Aza mihaino an'izany. Toriteny andray andro nalain'ny polisy communale sy ny gendarme tamin'izay teo ampovoan-tsena teo. Ndao an'izy any tompona andraikitra amin'ity fotoriteny ity. Samy mbola mitoriteny. Ndao anao manaraka anay. Nitsaingohan'ny gendarme indray koa ilay toriteny. Tsaingohan'ny gendarme indray koa ilay vonafafy. Dia tsy mety tonga tany amin'ny olona ilay izy. Ry havana, mampalahelo ny ten'Andriamanitra. Verivery fotsiny ny ten'Andriamanitra. Ary ny tena mampalahelo dia indraindray isika rehetrarehetra izao koa tratran'izany. Mandeha ilay tenin'Andriamanitra, tsisy inona voarantsika. Hitanareo mahatonga antsika amin'ny etrena, mihaino eo dia ohatry ny mieritreritra izany, inona ny tenen'ilay toriteny teo? Ohatry misy vida be lalovanao izany hoe mpitori-teny dia tady dio manomboka androany fa misy vorona-pihaza teo aminao teo. Isika izany izao isaky ny alohan'ny hihaino tenin'Andriamanitra dia roay aloha ny vorona-pihaza. Tena manaova délivrance ianao. Mialohan'ny vavaka fa afaka fiambenana ity ho anareo izay tsy mety mandray na inona mihitsy. Ilay nareo ilay manontany foana hoe inona moa ny toriteny omaly? Antanina nareo pesa inona ny toriteny omaly? Inona moa ilay izy fa resaka tao amin'ny baiboly aloha na ilay pastera ilay teny. Inona resaka tena toriteny omaly? Izy aloha resaka soratra masina. Tsy tadidinao koa na Eli ny voalaza teo. Alohan'ny amin'ny toriteny ianao, izao ny ataonao miala ny fanampitsaingoka tenin'Andriamanitra. Miala vorona-piasa. Misy aminareo tena mety maty antoka fotsiny mihaino. Indrindra ity fandarantsika ity na izy ity azahoana tombony na mahafaty antoka ity fandarana vavaka fiambenana ity satria efa alina be ohatrin'io. Misy amintsika miaro toreto ihany. Kiny afa-tsy manoaka matory. Tsisy ninona fantatra za fotsiny hitana marondronao amin'ny tsofinao fotsiny za tateleniko eto. Za dia resy lahatra mihitsy fa misy amintsika eto manaraka tsy maharay ninona mihitsy amin'ny tenin'Andriamanitra zay toriana eto. Ary mety misy nga mety olona manao amainina fotsiny fa amainina efa mahazatra fotsiny. Amainina nefa izy mety misy zavatra fa satria tsisy ninona voaray mahatonga izany na miteny izany. Tsisy ninona miova mihitsy eo amin'ny fiainanao amin'ilay toriteny izay mba toriana eto. Ny ampaha-hevitra voalohany izany dia ny fafy ihany ilay izy. Fa tonga teo amin'ilay olona dia vao hitsakitsaka. Hitsakitsahany devoly dia tsaingohany. Dia raha toriteny 45 minutes tonga tao aminao androany na 10 minitra tamin'ireny ary tsisy miditra teo amin'ny fiainanao. Tsisy. Dia tady idio fatratra ny vorona-pihaza ianao izay. Ary be dia be mihitsy ny ohatrin'io. Be dia be mihitsy ny olona mihaino an'izao izy. Amen. Alleluia. Tena marina izany raha natarana. Izay nkeo any teneniko anao. Halleluia. Eny Jesosy. Amen rahalahy. Izany mihitsy tompo. Halleluia. Mafy. Avoavoaka avy eo
vao mivoaka eo fotsiny tapitra io. Za zany zao mitenanareo hoe misy vorona mpiasa. Za zao variana mihitsy raha mahita antsika eto hoe tsika efa tezaina amin'ny tenin'Andriamanitra eto, dia mbola misy amintsika reto ihany vao miala avy eto. Ity ihany zany mety mba zavatra evanjelika jerenao eo amin'ny fiainanao. Fa ny ankoatr'izay tsy fantatra. Misy an'ireny zavatra maso tsy dia makaiza ireny eo amin'ny Facebook dia hita any nareo mikomanté ary amin'ile oran'le fandarantsika eto mihitsy nareo no mikomanté an'ilay. Tareo, za manana efa ho 5000 zany amiako. Dia amin'ireo amiako 5000 reo rehefa manam-potoana mba hanadio ny listan'ny namako eto amin'ny Facebook eto, satria tsy azo mihitsy olona 5000 ny namako nareo reto foana ihany hitako isan'andro eto. Nareo foana. Mba manao publication kely dia nareo ihany. Za hitako pasteur, maina pasteur. Aiza daholo ary le 5000. Dia anadio mihitsy moa zany rehefa kika za tsy te ho tonga amin'izany hoe compte plein zany. Fa ho dioviko rehefa manam-potoana kely eo dia izay tena olona tsy hitako hatramin'izay dia ho esoriko aloha fa tsy dia hitako hoe amiaiza moa ahoana. Fa misy aminareo eto mihaino tenin'Andriamanitra. Misy commentaire tsy tokony ahitana nareo eto efa tokony mizatra, tsy tokony raha nareo mihaino eto. Zany tena miteny mihitsy hoe nareo le efa hitako mpihaino eto indrindra moa hoe efa mpitory teny eto nareo. Misy aminareo efa mpitory teny dia mbola mikomanté zavatra kedaladala nge zany eny amin'ny Facebook. Reny hitako daholo be dia be ho any zavatra hitako amin'ny Facebook, be dia be ny amiako, be dia be ny serasera eo. Dia varian'Andriamanitra inona ary mba raisin'ity olona ity amin'ny tenin'Andriamanitra izay mba hazanisana, ino izy tsy misalasala koa mikomanté ohatr'ireny olona mikomanté manao fiteny tsy mimotina, mamy zavatra tsy tokony hampomeny kristianina intsony mampome azy dia manao kitarantara eo amin'ny Facebook eo. Ry havana, roainy vorona mpiasa fa misy vorona mpiasa eo akaikinao eo. Amen. Ny faharoa indray dia zao. Iny zany aloha tonga dia efa tsisy ninona voaray mitory teny ianao mandritra ny 30 minutes. Fa raha raisina ny zavatra voarain'ny sain'ny olona io na 3 minitra atao anatin'izay ary ny zavatra teninao tsisy ninona voarainy. Ny verset aloha dia efa tsy tadidiny. Ny zavatra ny ainganao tsy tadidiny. Ny famaranana ny tena hevi-dehibe ilay tsisy ninona tadidiny. Eto fotsiny zany izy mampitombo olona. 43. Raha miala eto zao dia lasa 42 dia mampalahelo raha natarata. Aloha eto ihany. Antsika aloha zany ny fandarantsika ity tsy mbola tafakatra zato zany raha ho tonga ary Jesosy. Fa valy fotsiny nefa izay kosa mahita anareo rehetrarehetra ireo. Halleluia. Ilay tsy mba zany ny zava-dehibe amin'izay fa mahita anareo tonga eo. Halleluia. Ny voafaharoa dia zao. Iny zany efa tsisy natenainy dia very. Fahatiantoka. Ndray epaefatra. Andiny ny fahenina amin'ilay Luka 9:9 izao. Ny sasany dia voafavy teny ambonin'ny vatolampy. Ary vao naniry izy dia nalazo satria tsy nisy mandomando. Io ilay avazavain'le Matthieu ary any Matthieu izy voazava tsara mihitsy. Ny Matthieu teo izy Matthieu 13, 8, 18, 23. Ora izy ilay tenin'Andriamanitra. Matthieu zay zany fanazavan'i Jesosy raha misy mandreny teny fanjakana izy ka tsy mahalala dia avy le ratsy ka manaisitra izay nafafy tao am-pony dia tsisy mijanona tao am-pony dia reo izy nafafy teny ambony dalana. Andiny faharoapolo Matthieu 9:19 andiny faharoapolo. Fa ilay nafafy tany amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay mandreny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana. Io ilay voalazan'ny tenin'Andriamanitra ilay amin'ny Matthieu 9:17 andininy 5. Voafavy teo amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia nalaky ny trebona. Hitany teo dia mora ny trebona kely. Zany hoe vao nafafy androany tonga dia nivoaka nisy raviny. Io ilay mandisy fanantenana be mihitsy io. Ary io tena betsaka mihitsy ny olona tratran'io. Io malaky ny trebona io be dia be eo ambony vatolampy tany marivo kely.
ao ambany eto dia vatolampy tsy azonao atao ninina fa mafy be dia any ely ny tiabony no mivoaka. Io ilay mifanohatra amin'ilay toriteny-tsika andray asa batiny momba ny amin'ny faka, momba ny amin'ny fototra dia mifanohatra amin'io. Mora mitrebona kely. Malaza be mihitsy zao misy hoe fianarana ho mpanompon'Andriamanitra mandritra ny herinandro. Lesona anankidimy ao anatin'ny herinandro no ataontsika. Ny fidirana dia 175 000 francs isaky ny module. Herinandro nareo dia mivoaka ho mpanompon'Andriamanitra. Vita ny herinandro, mividy akanjo mitovy izy mivady, manamboatra alitara, dia mividy sobika dia sorombana lamba fotsy, asiana karazany telo, asiana fanatitra, dia asiana décoration ohatra mangirangirana lamba mangirana ireny, dia maka sary, dia familiana ohatran'ireny isy angalatra ireny raha mise. Mba tsy azoko mihitsy ilay mpanompon'Andriamanitra maka sary ilay hoe maka sary izy mivady dia ilay familiana ohatran'ireny mpilalao sary mihetsika ireny, nga io isy angalatra. Fa vita ny fiofanana. Dia any amin'ilay titra no tena atao mahafinaritra be amin'izay. Tady titra tena mahita andrizana toy hoe jery double film amin'ity fidirana indroa kosa ny amin'ity voampy. Satria sao dia misy fidirana maina resaka momba ny tena riavana. Tena teneniko anareo fa za tena tsy resy lahatra mihitsy ka Andriamanitra hanofana antsika anatin'ny herinandro zany. Tsy resy lahatra an'izany mihitsy areo. Jereo daholo ny olona nofanin'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly. Riavana. Taony ny andro 13 taona vao tonga amin'ny tanjony irina, taony ny andro 520 taona, taony ny andro 7 taona, 9 taona. Inona natao tanatin'izay 13 taona sy 520 taona izay? Nianatra fotsiny. Nianatra naniry fotsiny, nianatra hamokatra fotsiny. Ka za zany tena teneniko anareo fa tena io fiarahana amin'Andriamanitra, fanaovana asan'Andriamanitra io, tena mila fotoana Andriamanitra mampianatra antsika. Tena mila fotoana Andriamanitra mampianatra antsika. Za zany resy lahatra an'izay mihitsy. Ka misy ilay voafafy any amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia mora mitrebona. Mora mitrebona. Ny fesika ny lasa aloha. Misy fesika maro. Tsy rasy ilay fesika. Fa ny tena olana dia voalazan'ny tena Andriamanitra fa ireny vonam-pafy teny tany marivo ireny mora mitrebona. Fa tsy misy fatrany. Ka rehefa tonga ny fakam-panahy ny tena Andriamanitra, ato amin'ilay Mateo izy milaza hoe rehefa tonga ny hainandro. Ka hainandro nge ravana no aretantsika mpanompon'Andriamanitra reto. Fakam-panahy nge ny aretantsika mpanompon'Andriamanitra reto. Izay foana mahatonga amin'ny teny aleo mandany andro manao fototra. Fa ny mamoaka ny itivana zany tsy dia problème. Andriamanitra nge ravana tena ny teny mihitsy ne. Aiza ilay izy teo? Any amin'ilay Luka teo, jerareo tsara. Any amin'ilay andininy fa 9 nge ravana dia izao hoy ny tena Andriamanitra. Luka 2:9. Tsy misy olona mampihatra jiro ka manarona azy na mametraka azy any ambanin'ny farafara, fa ataonao eo fanaovanjiro izy mba ho hitan'izay rehetra miditra ny mazava. Ary tsy misy takona izay tsy ho hita na miafina izay tsy ho fantatra sy tsisy eo. Kotandremo ny fiainonareo fa izay manana dia omena, ary izay tsy manana kosa na dia izay ataonao ananana aza dia alaina aminy. Io rehefa tsara ny fototsika, rehefa maniry tsara anatintsika ny vokatra, tsy anjarantsika no mitrebona. Fa Jesosy mihitsy miteny hoe tsy azo atao any ambany fandriana. Rehefa maniry eny amin'ny tany tsara tsika dia mamokatra, dia lasa jiro, lasa fahazavana. Dia tsoka ianao dia tena hoe mandeha ho azy atao eny amin'ny toerana ambony ianao mba hanazava, mba ho hitan'ny olona. Andriamanitra mihitsy ametraka anao amin'izay. Alleloia. Ary io rehefa mbola tsy tonga aloha, riavana malala ny fotoanan'Andriamanitra sy tsika dia mila miandry tsika.
Andriamanitra nge teny hoe amin'ny andro amin'ny famoany. Alleloia. Nge tena teneniko anao fa ninona fahamaizantsika. Za teneniko anareo 2018 tsika no nanomboka hoe tena nitany niaraka teto ohatr'izao no asan'Andriamanitra. Fa izay mifanina raha nefa taona maro talohan'ny 2018 nanovantsika live teto iny. Taona vitsivitsy maromaro. Nefa nanirana no asan'Andriamanitra. Any amin'ny toerana napetrahanay taloha, misy fotoana ako mandeha dia manao livraison asako taloha. Dia mandaro amin'ireny tanàna any amin'ny de France misy ambanimbany vohitra kely dia misy fiangonana. Misy fiangonana tena hoe mity fotsiny. Sasatry ny amboarina ny varavarana fa lanin'ny iny dia sy lanin'le lomotra reny. Tena mampina orineny misy fiangonana mipetraka fotsiny fa andeha ho atonoko any ny maire ny tanàna io dia tena hoe ka ahoana io fiangonana io raha mba ho ampiasainay. Taona maromaro vitsivitsy taloha 2018 nanaovantsika asan'Andriamanitra mba hoe hitam-bahoaka ohatr'izao dia efa naniry an'izany hoe hanao asan'Andriamanitra ty andafy. Ary efa nisy fotoana izay vady efa tena niomana talohan'izay hoe tena nisy zavatra ho ataontsika. Ary tena ohatrany tsy niandry an'Andriamanitra mihitsy ary tamin'izany zavatra izany ary nampianarin'Andriamanitra. Tadidiko izy tamintsika vao nanokatra n'ity Aky radio ty. Dia resaka tamin'ilay olona mpanokatra n'ilay radio hoe ary ahoana ho raha manokatra télé. Mety izy azo atao fa tena mila connexion matanjaka be mihitsy izy hitanareo izy ny zavatra rehetra miangona ao Paris ao daholo ny reny satria matanjaka. Dia efa nieritreritry zay vaty dorangahy fiverina dorangahy andeha hitady trano hipetraka any Paris ahoana na ahoana. Inona moa zany ny tao anaty zany? Te hanao zavatra fa mbola tsy tonga ny fotoanan'Andriamanitra. Mbola tsisy moa zany Andriamanitra hoe mangina anao. Ry havana. Efa foviany Davida ny te hanao trano ho an'i Jehovah. Fa izy Jehovah tsy hainao ny hanao ny trano fa ny zanako. Samy te hitrebony tsika fa tsy anjarantsika. Fa rehefa hitan'Andriamanitra misy zavatra mety ny any aminao anjaran'Andriamanitra no manampy. Iny amory havana. Ahoana moa zao ny mba hifankahitantsika rehetrarehetra reto? Amin'ny fotoana tsy ampozina. Tadidinay daholo ny fomba teninareo fomba mifankahitantsika reto zavatra tsy dia ampozina zany. Ka iza ny nampiona an'ireny? Jehovah ihany. Izy hoe androany ianao mahita an'ity. Rapitso ianao mahita ny aminy. Ka rehefa fafy teny ambony tany marivo ambony vaton'ambo dia zao nalaky ny trebona kely. Fa tsisy inona atao fafy. Ny antony dia zao mbola voamaly inona fafy. Le mitrebony ety ivelany ity atinge vokatry ny tsy fisian'ny fakany andeha hitady lalana tao ambany tao dia tsy maintsy nivokatra aty ambony. Alohantsika tsotra an'izay. Ratsy be koa io vokatra faharoa io ampahefatra faharoa koa ratsy ary betsaka ny tratran'io. Mora mitrebona. Fa nefa rehefa tonga ny fakam-panahy, tonga ny masoandro dia mora le fitadidiko nisy olona zay teto. Fa nanomboka niditra teto fa nahery fo zany olona zany. Tena nahery fo tena resy daholo na rehetrarehetra eo foana izy navavaka marena navavaka amin'ny alina izy eo ary tonga tena nandroso tena hoe tena teneniko izy tamin'izay fotoa zay ranabavy moa le izy. Hitanao fa nipotsika an'Andriamanitra ity azakazaka lavitrezaka. Tsy mbola nahita mihitsy ka hoe olona manao azakazaka lavitrezaka hoe iny dizy ity ohatra hoe 10 mm na 5 mm na 3 mm ka vao miainga dia miazakazaka ohatran'ireny manao 100 mètre ireny. Alaminy tsara mihitsy miazakazaka miadakadana fotsiny izy no mitazona. Fa rehefa any amin'ilay toro ilay farany vao tena miazakazaka.
fa le ranabavy hoe voanomboka de sometra tonga de ozy ahy hoe moramora ihany fa somary gaga ihany ahoana ary zany atojo hoe zao zavatra ataon'ny ranabavy zao isan-kalina izy a vita ny fandarantsika ohatr' zao tandraho mbola tsisy zao fandarantsika ohatr' zao a eny efa nisy kely ihany kaika vita ny fandarana ohatr' zao izy tsy matory zarana darato amaky baiboly a tena te amaky baiboly be tena tsy atory androany alina anao arabavaka mifoa marena andeha asa mandeha mesazy amiko izy vazatery andeha atory am'izay aho fa namaky baiboly foana tamin'ny alina andeha atory tsy asa androany fa avy nivavaka nandritry ny alina izy aho ranabavy tsy ohatr' zany inge reraka am'izany ianao fa mety tsy ho vitanao zany tsara ny mivavaka tsara ny manao arimavaka tsara ny mamaky baiboly fa azakazaka lavitrezaky ty ataontsika ty netika fanampy pobe loatra tao anatin'ny fotoana foy tadidinareo ngambany zany tantary zany na teto amin'ny fandarana teto tsika tam'izay nisy sarina akanjon'olona napotrako teto amin'ny Facebook teto amin'ny fandarana tsory vavolombelona be mihitsy izy ranabavy hoe tena zaho izy tena tsy manao akanjo tsy motina tsony reo izy izy ny akanjoko nalaina sary navoakako tao anaty armoara atao daholy de nalaina sary de faly be koa nentany akanjo de alefako ny sareko teto teto mihitsy ny problème rehefa mamoaka ny akanjo tsy motina ohatr'ireny nareo na tonga de ome olona na tonga de dory fa raha potranareo fotsiny reny alaina sary za tsy hanao an'ity tsony de averinareo ao anaty armoara de tadidio fa amin'ny fotoana mipotra amin'ny masoandro de miemotra ianareo de tsy lavitra anareo ny fiverenan-dalana satria voaina fotsiny ny armoara raha olona isy olona ty miala sigara aza mitahiry tsony na brike ary nareo ranabavy tsy manao verni tsony nareo mbola tehirizinareo ao anaty fitoeranentanareo vehivavy ao ny verni sy ny sisa toy za tsy manao an'itsony fa mba souvenir amin'ny fotoana tonga ny masoandro tsy lavitra anao ny fiverenan-dalana alainao indray inona tokoa tratran'ny masoandro be mihitsy zany ranabavy zany de niala tsy niaraka tamintsika tetintsony misy fotoana sendra mijery ny compte ndre reto daholo le akanjo navoaka tao anaty armoara efa mbanale za amy mba kevokevoka kely miteny ravana malala jerenareo am'izao a io ary misy akanjo a ravana malala rebe andriamanitra jerenareo am'izao le nda hoe zay le akanjo am'izao anaovana ndray riavana za te tena aminareo androany ary raha mivoafafy eny amin'ny tany mariva ambony vatolampy ny tenin'andriamanitra ao anatinareo ao de falifaly amin'ny voalohany nareo ny tenin'andriamanitra reny le falifaly amin'ny voalohany tonga de eti-po be amin'ny voalohany ireo teny amin'ny vatolampy de zay mandre sady mandre ny teny amin'ny hafaliana amenna alleluia zany mihitsy resaka zany teny zany inona avy le teny ataoko amenna be samboriko afo milolo izy maheno so fa vetivety foana ho ny tenin'andriamanitra de matiantoka koa fa tiantoka fandroa no an'ny mpamafy ty toe-po anankiray ty apa-efatra faharoa very misy indray ny apa-efatra fahatelo voafafy ary naniry fa ny problème naniry niaraka tamin'ny tsilo de niaraka tamin'ny fiaiaina izao tontolo izao loatsy re sahantsika ntsony izy any izy any fa jesosy mbola manana programme aminazy matoky sy mino fa reny akanjo hitanareo reny le akanjo nariana efa nijorona vavolombelona
fa tsy so sy ange amerina azy indray amin'ny loany. Alleloia. Dia izao maniry miaraka amin'ny fiahiahiana. Misy olona zay resaka tamin'ny zaho izy tsy samanao asan'Andriamanitra fa vao manao asan'Andriamanitra izy dia ohatry misy miteny hoe zany koa dia mety hoe itoriteny. Dia efa vita kosa ilay toriteny fa vao vitako ilay toriteny dia ohatry misy feo miteny amiko hoe zany koa hoe mba toritenynao tsy mety io fa ovay dia tsy mety mavita toriteny. Mivavaka ao izy dia ohatry ny misy miteny zany hoe mba toy mivavaka tsy mety zany. Tsilo zany. Manomboka androany izay mbola manana an'izany hoe misy fiahiahiana. Na fiahiahinany amin'ny tenin'Andriamanitra, fiahiahinany amin'ny fiainana, fiahiahinany amin'ny arabola, fiahiahinany amin'ny arena, reny tsilo reny tahotra, fanahina. Maniry ihany fa matahotra. Manomboka androany. San'ny Jesosy ianao. San'ny Jesosy asa dia efa manisy ilay fanafody ao hatrany hoe efa tena hatramin'ny larobio sisa. Hatramin'ny larobio dia lany. Ohatry dadandany indray. Tsika tsy mahazo mihina fanafody fa ny fanahinana no resaka eto. Misy indray zany voafafy ao anaty dia miara-maniry. Na dia noho Andriamanitra aza dia noho ny fiahiahiana ao amin'ny arabola dia inona ny ataonao? Atakarinao na dia ny fotoana ivavahanao atakarinao an'Andriamanitra. Azafady atakarinao vola. Atakarinao vola. No fiahiahiana tsy mana noho ny fahagejany ny fiahiahiana. Ao koa mbola voagejany ny fahafinaretany izao tontolo izao dia tsy mahavanim-bo. Misy zavatra maniry fa tsy mahavanim-bo. Misy olona maniry. Maniry le teny fa tsy mahavanim-bo. Tahoany fotsiny. Tsy tapa-kevitra ozy berta. Za zany teteny amintsika rehetrarehetra androany hoe mbola faty antoka ngeza be koa zany vokatra apa-efatra fahatelo zany. Tsy nisy ny raisana. Atao inona moa taoany? Voniny angeny ilaina ry havany. Atao inona moa taoany? Nefa ilay mpamafy nandeha nivoaka io nanana programa. Io mpamafy nandeha nivoaka io nanana programa fa tsy hoe kory hoe tsy nanana programa fa tena nanana programa ara-dalàna mihitsy izy ry havana malala. Saingy indrisy. Fa soa ihany. 9:10 fa izay nandre niteny tamin'ny fo fa ireo teny amin'ny tany tsara kosa dia izay mandre niteny amin'ny fo sady marina no tsara dia mitana azy ka mamoa amin'ny faharetana. Halleluia. Hoy ten'Andriamanitra hoe ny sasany dia voafafy teny amin'ny tany tsara dia naniry ka namoa 100 eny. Any ole matoto izy misy mamoa avy 30 eny avy 70 eny avy 80 eny ary avy 100 eny. Teto zany dia nisy amin'izay ilay atao hoe inona re ny filazan'izany? Fanonerana. Nisy zavatra tsy maintsy nitranga teto. Hitanareo io mpamafy io ny tompony vo dia Andriamanitra zany. Dia Andriamanitra tsy manaiky ho faty antoka. Tsy manaiky ho faty antoka izy satria ny vo dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia sarobidy amin'Andriamanitra. Dia tsy avelana izy faty antoka. Dia hitanao mahatonga an'ireo vokatra ireo tsy vokatra tsotra fotsiny fa tsy maintsy avy 30 eny avy 80 eny ny sasany avy 100 eny. Dia satria izao tsy maintsy misy ny fanetsemana ny banga izay navelan'ireo vokatra apa-efatra anankitelo voalohany. Very ny voalohany tsy maninona ozy ny mpamafy, ozy ny tompony vo tsy maninona aza malahelo ny mpamafy fa ho hitanao ny ataoko ao aoriana. Very indray ny apa-efatra faharoa aza mitomany amin'ireny hitanareo ny ataoko. Lasa indray ny apa-efatra fahatelo efa say kivo ny mpamafy ozy Jehova hoe
ozy ny tompon'ny teny, ozy le tompon'ny vo, aza kivy amin'ireny. Fantatro ny atao. Namoa amin'izay ny avy tany amin'ny tany tsara rehetra, gaga tsy namoa ara-dalàna, tsy namoa taka ny mahazatra, tsy namoa folo eny. Le teneko anao teo raha ray kapoaka mety mahavita ray gony, fa teto ny apa-efatry ny gony tonga dia avy zato eny. Tsy tsaroana tsony reo apa-efatra anankitelo izay very tamin'ny voalohany. Dia ny teny amin'ny tany, teny amin'ny vatolampy, teny amin'ny tsilo. Adinony amin'ireny. Ary za tena mitenonareo androany fa tsy fatiantoka ho an'ny tompony vo, fa fatiantoka ho an'ireo tany izay namafazana. Andriamanitra tsy matiantoka. Raha maheno ten'Andriamanitra ianao za tsy handray an'izany, tsisy ilako an'izany, tsy Andriamanitra tsy matiantoka. Fa reny teny reny ho ataon'Andriamanitra ny amin'ny tany tsara reny, dia ho hitanareo fa hita olona reo amoa avy zato eny eo aminy teny. Iza moa mamoa avy zato eny sy 30 eny sy 80 eny, dia ireo olona izay vo na fafy dia nanaiky namoa. Dia avy eo izy indray no amin'ny alalan'ireny misy vo afafy dia mamoa. Dia izany ny atao hoe avy zato eny. Izany hoe ianao zany mareny teny ianao androany, dia mipetraka ato anatinao ilay teny, dia nampiova fo anao ilay izy, dia nampandroso ara-panahinao ilay izy, dia niboboka tsy netiritra ato anatinao tao intsony. Lasa tian'Andriamanitra ianao, lasa matahotra an'Andriamanitra ianao, lasa maniry anao asan'Andriamanitra. Dia eo ianao fa lasa mpitory teny, eo ianao fa lasa mampapahery olona, eo ianao fa lasa mpanao délivrance, eo ianao fa lasa mpampibebaka olona. Alleluia. Dia izay olona niona taminao, vitanao lasa ohatranao ihany koa, dia iny indray koa lasa naniry, dia nisy voany, dia ny voany iny indray koa no nangalana, nafafy, dia avy zato eny. Manaiky ve ianao androany mba ho atao avy zato eny ianao e? Ianao nge tian'Andriamanitra ho atao avy zato eny rehefa namalala. Alleluia. Tena tian'Andriamanitra ianao ho atao avy zato eny. Za tena miteny anao androany. Manana programa Andriamanitra, dia isika rehetrarehetra izao tsy mamoa fotsiny amin'izao mitovitovy. Fa tena tonga dia ilay zavatra mampitolagaga. Mandeha tsikelikely io e. Ianao za mieritreritra hoe Rendrianina tena ohatrany efa mety tsara. Avy 30 eny aloha ianao amin'ny voalohany. Tsy maintsy misy fianganana ny zavatra rehetra, misy fiatombohana ny zavatra rehetra, aza kivy. Mbola vavaka fanombohana ve ny ataonao aloha amin'izao? Efa avy 30 eny izany. Anomboka anao vavaka firenena ianao avy 80 eny, raha eto amin'ny fandarana eto ny teneniko fa be dia be ny sehatra azo anaovana asan'Andriamanitra, be dia be ny sehatra azo amokarana, fa raha eto amin'ny fandarantsika dia tahaka izay ny fandehan'ny ambaratonga eto, ny fandraisana anjara voalohany eto dia vavaka fanombohana. Zatra n'iny ianao manao vavaka firenena, efa niakatrakatra izany. Ny avy zato eny, tory teny amin'izay ianao. Dia ho hitanao fa isy olona hiteny aminao ny tory teninao mihitsy erikaraka, ohatra na Berthe Savana, Andrenia Suzanne, na Sandolana, na Zana Sylvie, miteny tory teniny rahabavy erikaraka iny angety tena nampidona ny foko e. Tena tonga na eto e. Zato eny ange ianao zany e. Tamin'ny alalanao nisy olona ihany koa tany voafafy. Dia iny olona iny maninona mamoa. Dia io izy lasa tonga anao amin'i Jesosy, lasa tian'Andriamanitra, lasa miazakazaka miaraka aminao, manao asan'Andriamanitra. Alleluia. Dia avy zato eny ianao. Mitainy tompany tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabata isika rehetrarehetra. Samy mba hamoa avy zato eny, tsy nahafaty antoka ny mpamafy. Ianao io le tany tsy nahafaty antoka ny mpamafy. Ianao io le tena tonga ianao dia tena hoe tany tsara. Dia mamoa avy zato eny. Dia amin'ny alalanao vokatra fanjakan'Andriamanitra. Tondra vokatra be dia be ho an'ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Tianao Jesosy. Andriamanitra tena misaotra anao. Alleluia. Misaotra anao ry tany tsara. Ary manova foana mangatanareo. Za Jesosy ataovy tany tsara. Fa tiako mba hambokatra avy zato eny eto amiko. Amen. Ho tsara fifandraisana amin'Andriamanitra tao ireny tsika rehetra. Tena hoe ny tenin'Andriamanitra izay tonga teo aminao anie, ho tenin'Andriamanitra tonga dia maniry. Misy olona ny maheno fa ny ataony ihany ny ataony. Fa ianao mandray, tonga dia mandray. Ny tenin'Andriamanitra mandray, mitana ilay izy sady mamoa amin'ny faharetana. Hitanao ilay faharetana, izay mbola faharetana ihany izany. Mbola ao foana ilay faharetana ny teneniko teo.
mamoa amin'ny faharetana zany mety elaela vao mamoa fa mamoa ary tsy maika ary tsy kivy fa mamoa amin'ny faharetana maharety ianao fa tsy maintsy mamoa avyzato hoe ny anaranao raiso ny tenin'Andriamanitra raiso ao am-ponao angatao Jesosy ataovy mamoa avyzato eny ty androany ty ao amin'ny fotoana isy olona iteny aminao oralahy le toriteny rahalatozy zany tena matetika misy an'izany etra matetika ray aminareo reo misy amin'ireo efa mpitoroteny reo any keravany tsy voatery toriteny ke zahako manao fandaranetike misy fotoana hoe toriteny rarabavitsy ambaramielona no nahakasika an'le olona tena tokazam-bola eto mandraky teny rany fandraika tamin'ny fiainany mihitsy le zahatra ny tenen'ny adoniana sozela ohatra na zana sosivina ny aina mahino soa alleloia rareo mpitoroteny rehetrarehetra ao mampahery anareo ary zato eny angenareo zany mitondra vokatra vaovao ho an'i Jesosy tahiny tompany antsika rehetrarehetra matoky sy mino fa voarenareo ny afatra androany dia tetenanareo hoe mahereza fa tiampiasanareo Jesosy andao tena honeratsika ny fatiantoka atao amin'ireo ampahefatra anankitelo izay efa very andaotsika ameno ny banga amin'ny alalany vokatra izay mety tsika dia samy mandray ny teny mamoaza amin'ny faharetana aza manao fitalatalatsony fa samy mety hovan'ny tenin'Andriamanitra hovan'ny tenin'Andriamanitra ho tahiny tompony tsika nazany zany alleluia
Alleloia. Fa raha antsika vavaka ny avan'izany toriteny zany a, antsika hiteny androany hoe Jesosy malalo. Za Jesosy a mba ataovy ny teny rehetra izay renesiko Jesosy manomboka eto dia oka ny foko ho tany lonaka, ho tany mahavokatra aniriny ny teninao. Atoloro mihitsy ny tenanao androany, atoloro mihitsy ny fonao androany hoe ity Jesosy ny foko tena atolotra mafazana ny teninao. Raisiko amin'ny foko feny fitiavana manomboka androany ny teninao. Dia hitanao fa ho ataon'Andriamanitra amoa avy zato eny amin'ny faharetana eo aminao izany tenin'Andriamanitra izany. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoan'androany ity. Tena misaotra Jesosy satria no ny fahasoavanao dia tafavory eto izay. No ny fahasoavanao Jesosy dia voarenay teto indray ny afatrao Jesosy malalo. Ny amin'ny tokony anolonanay ny fonay, ny tenanay, ny sainay, ny fanahinay mba ho tany vokatra, mahavokatra handray ny voa izay afafy dia ny teninao. Manomboka androany Jesosy tsy hisy teny very intsony, tsy hisy teny lasa fotsiny intsony, fa tena hoe izay teny rehetra tenin'Andriamanitra renesinay dia mamokatra avy zato eny aty anatinay avokoa. Dia tena mitondra vokatra eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mitondra vokatra eo amin'ny tontolom-panahinay, amin'ny asa fanomponay anao Andriamanitra tsy toa. Misaotra indrindra Jehovahandriamanitra. Tehirizo ary izahay dia amboary mba tena ho tany lonaka tokoa amin'ireny ny teninao. Dia vory sy ny Satana izay mpangalatra ny teny, mpitsaingo ka ny voa izay afafy, dia didiko soroako amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompon'ny sabata, tsy hanakery, tsy hanapahefana amin'ireto olona rehetra. Ninona teny zarainy eto amin'ity fandarina andramoka izaho ity dia tsy azon'ny devoly tsaingoana intsony zany manomboka androany. Tsy azon'ny devoly tsaingoana, tsy azon'ny devoly tsaingoana fa mamoa avy zato eny aty anatinay tsirairay avy ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra ray. Saotra Jesosy. Dia raha saotra sy voninahitra anao efatra amin'izay dia ho mandrak'izay. Misaotra betsaka Jesosy io. Halleloia. Amen Jesosy. Hivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Indao mpanzotsika Rahalahy Jonatana hivavaka ho an'ny firenena. Tahitompo Rahalahy Jonatana manao ny fitenenana. Tahiry Jesosy pasteur dia miaraka hivavaka amintsika. Jesosy manana tsara indrindra mbola saotra betsaka no manokana andray Jesosy ny amin'izany teny izay nonjaray aman-droany izany Jesosy, satria tena hoe mampaherana izany ten'Andriamanitra izany Jesosy, ary tena hoe mbola tianao indray Jesosy mitombo avy zato indray Jesosy ny vokatra ty anatinay Jesosy. Dia saotranao Jesosy, saotranao tany aminao Jesosy, tena hoe izay teny motoriana rehetra eto amin'izao fandarana izao dia apaka ty anatin'ny fonay Jesosy, tsy hoe hoenonay fotsiny Jesosy dia mandalo fa iainanay maniaraka toavinay. Dia ankehitriny Jesosy dia mbola mitondra mbavaka ho amin'ny firenenay Jesosy. Hitanao Jesosy zany Madagasikara zany, hitanao Jesosy Regazy, hitanao Jesosy any amin'ny firenenay betsaka Jesosy zany fiangonana izany. Farak'ilay torina teo mihitsy Jesosy dia ny ankamaroan'ny Malagasy dia mandeha any am-piangonana ihany Jesosy, fa avy eo Jesosy tsy vita ny fivavahana dia miverina amin'ny ataony ihany Jesosy, miverina amin'ny faratsiana ihany, miverina amin'ny fahadalana. Fa amin'izao ala mangin'izao Jesosy dia tena hoe mangataka aminao, vanginy fonondro gasy Jesosy, tena hoe ho tany tsara Jesosy, ary andrian'ny teninao Jesosy dia ankatohany izany, ho raisiny eo amin'ny fiainan'izy ireo Jesosy izay teny mitoriana rehetra ny amin'ny toerana misy anazy any. Dia mba tena hoe hisy vokatra tsara Jesosy eo amin'izany firenena izany, tianao Jesosy, anazanao, anaonao loha laharana Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra. Izany mba ratany aminao izao alina izao. Dia roa izany firenena izany Jesosy, ninona mety hoe hitanao izany fahantrano amin'izany firenena izany, ao fitiavan-tena Jesosy, ao Jesosy ny kolokolo rehetra Jesosy tsy mampandroso an'izany firenena izany. Fa
mpandiro malagasy Jesosy mba hatahotra anao, mba hitodika aina aminao Jesosy, mba tsy aro anao foana hoe aonao any vahaolana tsara indrindra. Raha misy olana Jesosy ao anatin'ny fahoriana tsy manao hoanina betsaka izany, dia mba hijery an'izy ireny manokana ianao toko malala tsara indrindra. Dia apetraka ireo ampelantananao izany vavaka izany, raha izy ireny mba hoandraka asitra ao anaty ianao, voninkazo mampiofona ao anaty ianao Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia. Makasitraka indrindra ny lala Jonathan tsika tao anatin'izay vavaka matsiro izay nentiny vavaka ao amin'ny firenena izay. Faly be zany araka taminao teto tapitra ny fandarantsika. Raha tsy tonga amin'ny lanitra Jesosy dia hoe tsika raha pitso maraina. Ny vavaka fiambenana aloha amin'ny latsinainy indray tsika vao misy, fa fiarahantsika raha pitso maraina amin'ny sivy dia efa miaraka eto tsika ao anatin'ny commencement ankezo famitinana toteny izay rahana amin'ny lala Jonathan sy lala Tojo amin'ny sivy maraina fotoanantsika. Vita izay dia ny amin'ny folo sasany amin'ny 1 volany eo anaty Zoom indray tsika ao anatin'ny commencement izay rehetra maniry hiaraka aminay ao anaty commencement dia miteny amiko amin'ny MP dia omeko anao ny code-na Zoom, numéro sy ny code-na Zoom, dia ao anaty Zoom tsika mifankahita hiara hivavaka, hiara motsopotsitra ny fotsika ny atrehan'Andriamanitra. Ho hitanao izany hoe taky ny ahoana ny miaraka amin'irety groupe izay maretsireto manao an'izany commencement izany. Hitanao izany olona hivavaka ny ranomaso, hanolo tena ny ranomaso, fiderana sira fiankofana mahafinaritra. Vita indray izay dia mihona atao anaty live indray tsika any amin'ny amin'ny roa sasany amin'ny roa any miaraka amin'ny mampionony tsika ao anaty fotoam-bavaka, dia miaraka amiko nareo anatin'ny toriteny rapitso. Mifarana amin'ny fiderana fifaliana be ny sabatatsika rapitso, dia miarabantsika rehetra hatrany sabata fafinaretana daholo, dia samy manao sabata mahafinaritra daholo tsika rehetra. Dia rapitso ary mbola tsy tonga Jesosy dia mionony tsika rapitso, samy tafandriamanitra daholo dia samy tahiny Jesosy isika menakavy. akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com afahanao mianao nizapeo akiradio. Sotra anao nahatreny hatramin'ny farany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Halleluia, amen.